fa ho an'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja lomano Andriamato Ramanatso Gabriel dia nambarany fa dia tratra ny tanjona neritreretina nandritra ity fedina ny tompontakany Madagasikara ity nambarany koa fa iny ny fananana farany izay karakara iny fédération ho amin'ny ity taopolalovana ity tsy midika akory izany fa mifarana ireo ny taranja lomano fa mbola misy ireo fananana izay karakarain'ireo club eo amin'ny ity taranja ity. Vita zay ny fedina tompontakan'ny Madagasikara teo amin'ny manosana amin'ny refi 5 metatra izay natao taty Mahajanga. Azo lazaina hoe afapo ny fédération satria ny politika amin'ny fédération hatramin'ny nanomboka ny tantananay ny fédération ity dia ny fanomezana vaha an'ireo ankizy kely ary eo koa ny fanapariahana ny taranja lomano mba hitombo mipakafia sy ny olona anao an'izany taranja lomano zany. Izay no antony nahatonga ny fédération nisafidy ny Mahajanga noho ny fananana an'izao fotodrafitrasa izay isorana manokana ny Saint Gabriel zao izay azo lazaina hoe manaraka ny fenitra ihany dia izay nahatonga ny fédération nanao ny nisafidy ny Mahajanga. Ary hitantsika kama nandritra izay 3 andro izay fa tonga maro ny mponina teto Mahajanga ary maro koa ny club rehetra atao anatin'ny Ligue Park namaly ny antso ny fédération tonga taty Mahajanga na dia teo ary ny fahasahiranana atao hoe teo amin'ny resaka fanomanana an'ireny fiadinan'ny tompondakana natao taty Mahajanga ireny raha tsy resaka afa-tsy ny déplacement tsy resaka afa-tsy ny hébergement fa dia finaritra aloha araka ny teniko teo hoe tsisy ny taraitana mepaka ny rehetrarehetra na ny ray aman-dreny na ny mpitantana ataona niveau fédération na ireo club rehetra fa dia tonga namaly ny antso azo lazaina hoe nahafapo ary tratra ny tanjona na dia 100% ary fa atao hoe tany amin'ny 100% tany dia tratra ny tanjona fédération tamin'ity fédération Madagasikara. Ny mety hetsika manaraka ao anaty fandaram-potoana ny fédération atao aorianan'ity fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ity dia ivoaka ny lista n'ireo ankizy anao ny CDSOI izany hoe hiatrika an'io fiadina atao hoe jeu des îles ty kely ho an'ny ankizy kely aty amin'ny Sanandiana izay atao any La Réunion dia raha voavoaka eo ny anaran'ireo dia hiditra sady amin'ny fampivondronana an'ireo ankizy ireo izahay. Io moa zany atao hoe hiteny fédération hoe tsy maintsy mandeha ireo ankizy ireo fa miankina be da be ary anaovana antso hafa sahady ho an'ny any amin'ireo tompona andraikitra mahefa amin'ny mba ahafahan'ireo ankizy ireo mandray anjara amin'io CDSOI satria efa ministera moa efa nangataka ny anaran'ireo ankizy ireo dia aorianan'ity zany araka ny teniko teo ivoaka le izy dia ho alefanay ny ministera amin'ny talata dia manfanatiny zay sy ministera amin'ny fampandehanana an'ireo ankizy ireo satria ho antsika malagasy dia ny sarandalana no etoan'ny fanjakana malagasy fa mifampiatranona eo ny trano ny sakafo any toerana dia etoan'ny tokotrano daholo zany.